Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. Izay ampoizin'ny tompo atao maritra mandrakizay ny fikasan'ny fony amin'ny taranaka mifandimby ka anafaka ny fahiny amin'ny fahafatesagna izy sy amelogno azy amin'ny andro mosarena. Faly miarabantsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ny radio Faniry arabaigna atsika satria takatra ity andro niany ity juma voalohan'ny volagna. Agnatin'izegny juma voalohany zegny ny eglizy dia mankalaza ny fety magnetriketriky dia fetiny fo masin'i Jesoa, le fo mirepitiavagna atsika olombelogno. Fety lehibe ho antsika ato agnivon'ny diocèse izegny satria diocèse n'Antsiranana dia ambany fiarovany fo masin'i Jesoa, le fon'Andriamanitra mitempo ho atsika. Koa andro mpifaliagna sy firavoravoagna ho atsika ity andro niany ity. Ny lohahevitry arosiny eglizy agnatin'izegny dia ny fon'i Jesoa no ilay fo fatrapitia ny olombelogno. Vakiteny telo no atolotry ny eglizy ho atsika agnatin'ity fankalazagna lehibe ity. Vakiteny masina voalohany bokin'ny Ezekela mpaminany toko fa 4:30. Ny vakiteny masina faharoe dia nalaigny tao amin'ny taratasy nosoratana ambasinday Paoly apôstôly ho an'ny Romanina toko fa 5. Ny vakiteny fahatelo dia ny evanjely masina nosoratana masinday Luka toko fa 5:10. Koa ientanigny aratsika iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra. Funa
Vaky teny masina voalohany boky ny Ezekela mpaminany toko 4:30. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro izaho dia izaho ihany no iahy ny ondriko sy andinidinika azy. Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'ny andro itsanganany eo amin'ireo ondriny miahaka no andinidiniako ny ondriko, ary hoesoriko izy ireo iala amin'ny tany rehetra efa nielezany tamin'ny andro mandraho sy manjombo. Hoentiko mivoaka avy any amin'ny hafa firenena izy, ary angoniko avy any amin'ny tany samihafa. Hampodiko eo amin'ny tena taniny izy, dia andrasako eny amin'ny tendrombohitry Israely. Eny andoasaha amantoeragna rehetra onenany amin'ny taniny. Amin'ny tany tsara ho fiandrasagna no iandrasako azy, ary eny antendrombohitra avony Israely no hovalany. Ary izy no andry amin'ny valan'ondry tsara sy ihinagna amin'ny tany be vilogna, eny antendrombohitry Israely. Izaho no iandry ny ondriko, izaho no ampandry azy, teny marin'ny Tompo Andriamanitra. Ny very ho tadiaviko, ny nania haveriko, ny naratra ho tsaboiko, ny matavy sy ny matanjaka kosa haringako. Andrasako aradrariny izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Easy I know it to the Kapia Danasi. Easy I know it to the Kapia Danasi. Wanagana, Yastukana, one you do, Easy I know it to the Kapia Danasi. Easy I know it to the Kapia Danasi. Easy Tumpno Piandri, Sauku Saudi Piandini. Tiga urin ninna, hari biru mai tercari, nopelan tercari. Burung janma kuni, biru dari ayat jadi, abelum buleri. Hari lala pamarinana, bitaria ninti aku, kuni nai tuyenarani. Hari lala pamarinana. Vitalia ninti aku, uninau siyanari. Namandal luasa mafati, etimisa dauraku. Kayewe na wamateina, sikipani aruai. Paman-manona, sausuana sakaku. Ainda na manusia, liru saliruaku, kasaku murna singaku, eni kasambaranau. Liru saliruaku, kasaku murna singaku, eni kasambaranau. Ingat usia sambaranau, numampu banyak kianaku. Awatan misutupu, Nuna kuatani, Amina kureta. Wanilai tukutiga utisini, Wanisana kapiandi, Wanilai panai masina, Kisara-sara ramuteluna, Uninai tasitera. Wanilai panai masina, Sara ramperna, uninai tastiera. Wawana
Izy amino itondraka mpiadana azy, izy amino itondraka ampiadana azy. Io anangana mpiasokana anioniko, izy amino itondraka mpiadana azy, izy amino itondraka ampiadana azy. Izy amino itondraka ampiadana azy, izy amino itondraka ampiadana azy. Vaky teny masina faharoa taratasiny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Toko 5. Ry kristianina avana, efa voarotsaka ao am-pontsika tamin'ny fagnahy masiny nomeny atsika ny fitiavan'Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty tamin'ny fotoagna voatendry i Kristy mba hamonjy ny ratsy fagnahy. Seka tsy misy manaiky ho faty amonjy ny olo-marina, ary angamba isy ihany say maty amonjy ny manao soa. Fa izao kosa no naneho an'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Fony mbola mpanota isika no maty amonjy atsika i Kristy. Koa mainka fa izao efa noamarininy tamin'ny rany izao dia tsy maintsy afahany amin'ny fahatezerana mihitsy. Satria raha fony mbola fahavalo aza isika nampiavaniny tamin'Andriamanitra noho ny fahafatesany zanany, maika fa rehefa nampiavany dia tsy maintsy voavonjy noho ny avelomany tokoa. Tsy zany ihany koa fa isika dia mifaly amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izaho no mpiandrondry tsara hoy ny Tompo, sady malala ny ondriko aho no fantatry ny ondriko. Evanjely masiny soratan'ny masondahy Lioka, toko 5:10. Tamin'ny izegny andro zegny i Jesosy nagnano ity fagnoharagna ty tamin'ny farisianina sy ny mpanao ara-dalàgna. Azovy aminareo moa no managna ondry zato ke very ny araiky no tsy andao ny 7:50 any agnefitry ka andeha hitady ilay very mandra-pahitavany azy, ary rehefa hitany dia ataony eo antsorony amin'ny kafaliagna. Ka noho ny tonga any an-tragno izy dia mamory ny namany sy ny olo mifagnankaiky aminany, ary magnano amin'ny reto hoe, miara mifaly aminaka fa efa hitako ny ondriko very. Lazaiko marigny aminareo fa karaha zegny koa isy hafaliagna lehibe mihoatra izegny any an-dagnitry amin'ny mpanota araiky mibebaka noho ny amin'ny olo marigny 7:50 tsy mila fibebahagna. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana,
andro lehibe ho antsika tokoa eto anivon'ny diocese ty zoma voalohan'ny volana amin'izao volana jiona izao satria andro ankalazasika manokana eto amin'ny diocese ny fomasin-Jesoa ao amin'ny katedrale moa dia ankalazaina amin'ny alahady zay satria ny katedraly dia ambany fiarovan'ny fomasin-Jesoa ary besaka eto anivon'ny diocese ny eglizy ambany fiarovan'ny fomasin-Jesoa ka mino aho fa alahady ihany koa no ankalazan'ireo eglizy marobe ny fomasin-Jesoa fa indrindra moa amin'izao taona masina ny famindrapo izao ary ny mahavarina ary efa naverisika ihany koa moa zay tamin'ny 4 ora ho an'ny Andriamanitra fa ny zoma voalohan'ny volana koa tamin'izay dia ny fanozo amin'ny io 4 ora zay ny angavian'ny papa ibanjinana manokana ny famindrapon'Andriamanitra ka mba anteraka any fiainansika zay famindrapon'Andriamanitra izay ka ny fiainansika koa mba zary famindrapo eo anivony izao tontolo izao ary sy misahatra sika mamerimberina fa mila fo velona fa sy fo vato izao androsika izao satria manjaka loatra ny herisetra manjaka loatra ny fitapitaka sy ny lainga ka zary von'olona no manjary mandrefy ny fiainansika ka mila fo nofo fon'Andriamanitra izao fosika izao ary izay natonga ny papa ho isika averimberisika matetika izay no nianso an'izao taona masina izao ka ho asika eto anivon'ny diocese zay ambany fiarovan'ny fomasin-Jesoa de maniry tokoa isika ary mitalao an'izany famindrapon'Andriamanitra izany mba ho eto anivosika tokoa izay famindrapon'Andriamanitra izay ny fomasin-Jesoa no anjaka ao amintsika ka mitepy fitiavana lay fitiavana sy mikasaka hafa sy izay asoa ny hafa ny eo anivosika ka raha mankalaza ny fomasin-Jesoa aritsika ary sisika ihany fa maro ireo fikambanana masina eto anivon'ny diocese ary indrindra eto anivon'ny tanànany Antsiranana sikisendrasendra zany ary sisika nangataka an'izany fa ny fomasin-Jesoa no nandefa an'izany dia fantatra sika talohan'ny rehetrarehetra ny fomasin-Jesoa sy ny fony Maria fomadiny Maria zay avy any Majunga miasa eo amin'ny Victoire Somanarivo hitasika ihany koa ny fille de la Charité de Sacré-Cœur de Marie zay miasa ny mahavokatra ary amin'izao dia fantatra sika fa eto anivosika ihany koa ny petite servante de Sacré-Cœur ary ireny rehetra reny no manambara fa ny fomasin-Jesoa dia eto anivosika ary ilay fatrapitia asika olombelona no eto anivosika ka anjarasika ary no manokatra ny fotsika ka ahay andray azy ary mivaky teny masina zay atolotra ny eglizy amin'izao andro fankalazana ny fomasin-Jesoa izao dia mampitodika sika ary amin'ilay mpiandrony tsara Ezekiela mpaminany amin'ny vaky teny voalohany dia milaza fa Andriamanitra no mpiandrony tsara ary izy iandry ny ondriny ary ikarakara sy kolokolo ary zay tokoa moa lay feno fitiavana fon'Andriamanitra zay vonina ikarakara ny ondriny mandrakariva de siza fa isika ary de isika koa ary no azo lazaina ho zay mitepo amin'izao andro tsika izao ka ikarakara ireo manodidina tsika anome sanatrin'izany tsy vato fa velona
ary velon'ny fitiavana. Ary i Masinapoly ao amin'ny vakiteny voalohany dia mampibaribary ary fa lay fanahy masina ankalazaitsika tamin'ny Pentekoty voasy ela kory zay dia lay fanahy masina io no mandrosaka ao amintsika ny fitiavana hoy ny afatry Masinapoly amin'ny Romanina voarosaka ao am-posika avy amin'ny fanahy masina ny fitiavan'Andriamanitra ka io fanahy io ary no manadio ny fosika manavao ny fosika mba ho fon'Andriamanitra ka amin'izay ny masosika ho mason'Andriamanitra ka ny tanasika ho tanan'Andriamanitra ary ny vavasika ho vavan'Andriamanitra ary ny sofisika ho sofin'Andriamanitra ny masosika ho mason'Andriamanitra raha ho isika teo ka iova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisansika samy olombelona ary ny fifandraisansika amin'ny zavaboary ary zay no vokatra andrasansika raha eo anivon'ny fiainansika tokoa ny fo no mampiombana antsika amin'Andriamanitra sy amin'ireo manodidina antsika ka izay indrindra ka rehefa niova ny fosika dia ny feno hafaliana ny fiainansika araky ny lazaisika araky ny lazaisika matetika raha miova ny fifandraisansika dia manjaka eto amintsika tokoa ny fiadanana ary dia feno hafaliana ny fiainansika ary izay no ambaran'ny evanjely amintsika ary zay no kasain'ny Andriamanitra amintsika ary zay no nanolorany Jesoa ny fony dia izy mikasaka asika mandrakariva izay manko ny tokony ho fantatrasika ry kristianina havana matetika isika no diso hevitra mihevitra fa isika no mikasaka an'Andriamanitra matoa asika mikasaka an'Andriamanitra satria efa natolotra Andriamanitra amintsika ny fanahiny ka io fanahy io no mitondra asika anatona azy ka ny anjara asika ary ry kristianina havana dia mba isika anokatra ny fosika ibebaka isika izao taona masina izao tokoa ny taona fibebahana ary zay ny mbola noiza asika so de eversika fa vita ny fibebahana taorinan'ireny fankalazana maro isan-karazany reny mbola izao indrindra no sy maintsy ibebahasika ka raha mikasaka mandrakariva asika Andriamanitra izy no mitady asika isika nondro very ka sainy ary dia feno hafaliana izy raha mahita asika ary zay ny tena vokatry ny fibebahana isika mieritreritra fa isika no faly voalohany Andriamanitra no faly voalohany ary zay nanolorany Jesoa nanolorany Jesoa ny tenany izay nanirahany an Jesoa eto anivosika ikasaka asika ivery izao tokoa ary no fotoana ry kristianina havana ary dia zarao amin'ny olona izay hafalian'ny fibebahana izay ny fahasoavana azosika raha miverina amin'Andriamanitra isika ry kristianina havana araroty ary izao fankalazana ny fomasin'i Jesoa izao hitasika i Jesoa nanolotra ny ainy nisy rano sy rà avy amin'ny fony Jesoa manambara ny fahaterahasika ka izao taona masina izao ny ho fahaterahana ao asika ho fahaterahana ny diocesika tokoa fa tsy anniversaire fotsiny tsy ho fahaserovatra fotsiny fa raky ny aversika matetika matoy isika mankalaza dia etan'ny fanahy masina ka mivelona ny fony Jesoa ka hoentisika eo anivon'ny manodidina asika manomboka ao amin'ny eglizy kely dia ny fianakaviasika ho isy fony Jesoa ny fianakaviana tsirairay avy ka hitatra eo amin'ny eglizy fiombonana ho feno fony Jesoa ny eglizy fiombonana rehetrarehetra eto amin'ny diocese ho feno fony Jesoa ny eglizy fototra rehetrarehetra ka mivahatra amin'ny fony Jesoa tokoa ny fiainantsika manontolo ka feno fitiavana isika manatanteraka ny adiditsika rehetra andray an-tanana ny eglizysika isika amin'izay andray an-tanana ara-panahy ara-saina
aranofo ka amin'izay ny secteur asika feno fony Jesoa feno fitiavana ary ny diocèse manontolo zay ambany fiarovany vomasin'i Jesoa dia ho feno fitiavana tokoa. Ry Jesoa tompo ny fonao tokoa no andrandrainay sy banjininay itodianay amin'izao zoma voalohan'ny volana amin'izao ziona volany ankizy raha teo volany tsy aiky zay ireo no missionnaire ny famindrapo ary dia atolotray aminao izy ireo ary volana ziona ankalazana ny fetiny firenenay atodikanay aminao koa izy ny fonaoany anjaka amin'ity firenenay ity anjaka amin'ireo mpitondranay ka amin'izay hiada-pinaritra izahay matoky anao tanteraka izahay ry Jesoa malemy fanay sy manetry tena dia matoky anao tanteraka izahay fa ianao tokoa no ampianatra anay mitena fitiavana ao ho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Mitobaka loatra ny fitiavany isika ny tiany kalasavany fon'Andriamanitra tonga nofo laino le fonona okorofo ny fony manambara ny tena fitiavana ilay afo rehetra tsy asakanana ilay afo matiny rano lay ty resina gaso lay novonoina famaky any rehetra ilay afo matiny rano lay ty resina gaso lay manentana tsika izara fitiavana. Suspentina ny fitiavany isika ny tiany kalasazanany hafa ihany fondreny mandingina tsy beteny ny fony manambara ny tena fitiavana
ilay afo mirehetra tsy asakanana ilay afo matiny rano lay pito lesona kaso lay novononava maky amrehetra ilay afo matiny rano lay pito lesona kaso lay manentanatsika izara fitiavana ilay afo matiny rano lay pito lesona kaso lay novononava maky amrehetra ilay afo matiny rano lay pito lesona kaso lay manentanatsika izara fitiavana lay manentanatsika izara fitiavana tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi Dieu seul.